Ny tombo iraindray ny olona namoiny eny taorinan ray voalaza fa fanampozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza ray volana lasa izay. Tanora iray izay nanaraka fitsaboana tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Ravangy Andrianavala no nodimandry ny alarobia alina ifoa alakamisy araka ny fanambarany loharano vaovao teo anivon'ny ministera ny fahasalam-bahoaka. Tafakatra 40 araka izany isandreo namoiny eny tamin'ireo marary izay nanaraka fitsaboana teo anivon'ity hôpitaly ity. Mbola misy 12 ankehitriny isandreo marary izay manaraka fitsaboana eo anivon'ny HCR. Miverina indray ny fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Misy tsy fahampianan'ny vokatra eto amin'ny tambazotra noho ny fiainan'ny ahavon'ny rano andekaleka. Itsakilany dia tsy ampy ihany koa ny vokatra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary misy topo famokarana angovo tojolana koa ao Antsirabe raha ny fanambaran'ny orinasa Jirama. Maritra ora telo ny fahatapahana ho an'ireo faritra voakasika amin'ny atoandro ary ora roa kosa ny alina raha ny fandavarana izay navoaka ny orinasa Jirama androany. Totosaomaly alakamisy ny fandraisana ara-teknika ny asa fanarenana tetezana manambery izay amin'ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy ny voyamara sy sambava. Araka ny fanazavana ireo teknisiana avy amin'ny ministera ny asa vaventy dia voary ara-teknika ny asa fanamboarana. Tiaka izany fa mifanaraka amin'ny fepetra teknika takina ny foto-drafitrasa. Na izany aza nefa dia mbola mitohy ny asa fanatsarana toy ny fanadiovana sy fametrahana fitaovana ho fiarovana sy fivezana ny vesatra. Ny teza manambery moa dia isan'ireo tetezana 3 simba vokatry ny fandalovany rivo-doza gamanina tamin'ny taona 420 sy 2000. Mandidina ny 5 taona isaky ny hektara ny vokabary azo tamin'ny tany mpamokarana izay nampiarana ny teknika famokarana vary manara-penitra izay toana ny tetikasa papri. Miditra amin'ny dingana fahatelo amin'izao fotoana izao ity tetikasa ity. Na izany aza samihafa ny vokatra azo isaky ny faritra nampiarana ity teknika ity. Tany amin'ny faritra toan'ny Androsia Atsimo andrefana dia mandidina ny 3,70 taona isaky ny hektara ny vokatra azo. Raha nasatratrany amin'ny 4,7 taona isaky ny hektara kosa izany tany Moronomany. Misokatra etsy akoron-drano ny Salon du Japon andiany voalohany ary tratra amin'ny rapitso ity etsika ity ary mikendrina na mafiorina ny fifandraisana ara-toekarena, ara-kolotsaina ary ara-panjakana eo amin'ny firenena rotonta. Ny ministera raharaham-bahiny malagasy ao anatin'ny tetim-panamboarana ho an'ny country ho an'izay no mikarakara ity salon ity izay manolotra fihaonam-be, fampisehoana ara-kolotsaina, trano efa isan-karazany, fifanankalozan-kevitra ary fifanakalozana ara-barotra.